Salama daholy miarabantsika rehetra manaraka ny RBC GTV hoanao zay mbola tsy manaraka ny chaîne dia manasanao ny tenako abonnez-vous mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ireo zava-misy trangam-pirenena izay miseho amin'ity nosy malalantsika ity satria hanasa olona entanindrazana antsika eto amin'ny chaîne hanasa ireo olona sahy milaza sahy mijoro miteny ny zava-misy sy miady ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe hanasa ireo tetan-drazana antsika mba hitsangana mba hiady amin'izay tsy rariny hiady amin'ny fanakijana miantra amin'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana izay tsy ho lava resaka fa hodirako inona moa ny zavatra tokony resahana androany 20 androany zany hoe andro ray mialohan'ny 1 sy andro roa mialohan'ny 12 volana febroary taona 2024 raha ny vaovao nandeha omaly dia tonga Maroc Andriamatoa filohan'ny Républicaine Madagascar zany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina tonga Maroc izy raha ny fantatra moa dia izy no anisany voafidy tompon-daka amin'izay leader politika taona 20 sy 20 izay ka atao remise de trophée na Maroc zany izy raha resaka eniko taloha mantsy dia tokony amin'ny 27 février ny fanomezana io amboara io fa tsy dia arafako tsara le vaovao vao tonga Maroc izy rapitso zany misy ifandraisany amin'ny resaka leader politika ihany ny atongavany rapitso dia mialohan'ny tena hidirako amin'ilay sujet dia iresaka ny Rady Rafalimana antsika satria ny Rady Rafalimana ihany koa dia anisany voasafidy ho leader businessman amin'ny taona 2024 raha nambarany tao amin'ny pejy dia nanao video izy miaraka amin'ny texte lavabe moa fanambarana mialatsiny amin'ny fikarakarany amboara zany fa tsy ho tonga ny tenany noho ny voina mahazo an'ny vahoaka malagasy satria Antananarivo moa dia dibo-trano amin'izao fotoana izao ireo toerana iva vokatr'izay rotsakorana tsy misahatra izay ka andeha hamonjy ireo traboinareo ny tenany verina ny Dubai hono izy fa tany Madagasikara dia hoe andeha Dubai ho izy niresany tao za tany Madagasikara za dia verina Dubai fa mbola hiverina hamonjy ireo vahoaka malagasy fa tsy andeha hakany Maroc zao satria zava-dehibe aminy moa ny vahoaka malagasy mba hainao inge ty video ty Oui, ny Rady Rafalimana le miresaka amintsika voninahitra ho ahy amin'ny mahampandraraha sy businessman na philanthropiste ny tenako dia nahazo arda moa zay ny tenako tamin'ilay hoe African leadership zay person in the year 2024 karakarain'ny African Leadership Magazine izy any Casablanca any Maroc nanolorana an'ilay hoarda amin'ity taona ity izay atao amin'ity herinandro ity noho ny situation ny Madagasikara nefany dia hitako hoe tsara kokoa amiko amin'ny mampandraran-tenako sy amin'ny manao asa soan-tenako zay hoe business philanthropiste dia nanapa-kevitra ny tsy andeha ho an'ny Maroc fa andeha hamonjy an'ireo trabona malagasy satria mandigny be da be manoratra hoe voan'ny trabona tondra-drano ao Antananarivo indrindrindra mifaritry ny atsimon-drano izay tany hipetrahan'ireo ray aman-dreniko dia aleoko aloha andeha ho an'ny Madagasikara ary tsy hoe manao tsinitsinina n'ilay hoarda akory fa zany famezana hoarda zany dia ilayntsika foana fa nefany misy koa ny lahara-pahamehana dia ny ho an'ny vahoaka malagasy aloha izay mpiray tanindrazana le izy mora ny tena marina dia safidiny zareo ny safidiny tenako fa mino aho fa anana ny voninahitra foana tsika indray androany ok
zay ny amin'iny a dia zay mampatonga anananao an'izao video tampotampoka zao satria ny tenako zao mbola eto Dubai a vao tonga avy any Inde a satria tany Madagasikara koa tamin'ny herinandro a dia hiezaka zay mba hitondra zay anjara biriky amin'izao ranombe mahazo ny Tananarivo zao indrindra ny amin'ireo faritra ivaiva dia mino aho fa ifanampifonsika malagasy zay fa tena Andriamanitra. Dia raha izany le izy zava-dehibe amino izy ny vahoaka malagasy. Mahafinaritra no mita zavatra ohatran'izany raha toa ka tena amin'ny fony tokoa ny anaovany azy satria izay no ahafantarana ny olona tena tiantsika zay hoe amin'ny fotoana sarotra tonga manampy tsy mijery anao hiady rery tsy mamela anao hiady rery ka mahafinaritra zany satria tsy tamin'ny vahoaka malagasy izy manao an'izany asa fanasoavana ireo mpiray tanindrazana izany ka dia mikotehaka angamba izy fa zavatra nagaga anaty izao tao mipejy ny faniriso herinaivo nahitako an'ity zavatra ity tsy fantatra moa na publication any hoe na montage photo le izy tsy fantatro fa tao mipejy ny faniriso herinaivo dia milaza discussion ny Rady Rafalimanana sy faniriso non sy izany lova izany tsy fantatro izy le lova tsy fantatro fa io lova io dia mandeha message amin'ny rado hoe tsy mety ny zavatra ataonao izy a fa maninona manao zavatra tsy manaja ny filoham-pirenena zany hoe tsy fanajana ny filoham-pirenena hono a ilay geste nataony Rady Rafalimanana zay nilaza fa tsy handeha Maroc amin'ilay fanomezana ny trophée amin'ny maha leader businessman anazy fa kosa handeha hamonjy ireo traboina malagasy mpiray tanindrazana somary mahagaga ihany tsy fantatro nareo na tovijery aminy fa maninona ny sasany moa no tenenina raha toka hanao asa soa ny vahoaka malagasy maninona ny sakanana tsy olana ange zany afaka manao asa soa ro manalatany no vahoaka malagasy fa tsy tokony atsiaro tena voativitra Andriamatoa filoha raha toka hoe tsy handeha a Maroc izy tsy tokony iasany filoha saina zany zavatra izany tsy tokony iasana saina na ireo mpomba ny filoha tsy tokony iasana reo saina zany fa velao ny Rady Rafalimanana tsy handeha Maroc fa handeha hamonjy reo traboina ny olona nangedy zao hoe tsy fisiany fisian-jaram-pahefana araka ny tokony izay raha ny mpanohitra miteny hoe Iany Rajoelina tokony handeha hamonjy hidina ifotony ireo traboina fa tsy mahazo mandeha Maroc izay hoe non tsy voatery hijanona Andriamatoa Rajoelina afaka mandeha Maroc izy raha toka haka io trophée an'io afaka mandeha izy fa kosa manirakola izy eo ange ilay mpamonjy voina afaka manirakola ihany koa izy nefa ny premier ministre na ny ministre ny population nisy tsy ny vahoaka nisy tsy nimponina moa filazana azy nisy tsy nimponina ohatra afaka alefa ny makany ange mijery fotony ireo olona ireo manao asa action mifanampiana ireo vahoaka malagasy traboina reo tsy voatery Andriamatoa Rajoelina nandeha hidina eny zay no atao hoe fitantanana misy ambaratongany aiza ve dia Andriamatoa Rajoelina sady kopaka fatapera handeha hanovy vary handeha hizara loka fa tao inona reo olona sasany reo misy expert be dia be ao afaka mandeha tsy voatery hoe izy no hidina an-dalambe hanao an'izany zavatra izany fa zarao le fahefany zarao amin'le mpiara-miasa ao dia amin'izay mpanohitra mijanona tsara mijanona ny mpanohitra tsy miteny tsondry reo tsy miteny reo raha ohatra ka mandeha ny ekipanao ny mandeha
midina manao an'izany asa sosialy etc zany fa tsy voatery anao no andeha akany. Raha manana programme avy ianao mandehana, raha andeha Maroc ianao mandehana, tsy olana zany. Ny zava-dehibe de ny fanampiana vaoaka malagasy fa tsy hoe ny fanaovana izao lay mizaozao matsy no tsy mahatafita ny Madagasikara ty. Zay tonga eo amin'ny fitondrana de te izao no mahavita an'izao, izao no mahavita an'izao, de aiza ny firenetsika farahidiny aty Afrika, farahidiny manerana an'izao tontolo zao. Komoro ary lasa lavitra Komoro. Hoy zao hoe tsy voatery resaka hidina ifotony izy le matoa Rajoelina hanao asa sosialy va hoe manao zavatra ny fidiram-panjakana, fa ny olana andehanao andre matofilo tsy mba délégué tâche andreo mpiara-miasa aminao reo. De aiza moa nampandrosan'ny Madagasikara tianao atao daholo zao rehetrarehetra zao, sady arino maninona atao aiza le ministre roge atao aiza ny olona tompon'andraikitra mahakasika an'izany resaka sosialim-bahoaka zany, tsy haiko nisy ny mponina sy ny tariny ve tokony hanana projet momba an'izany. Fianao zavatra hafa mifantoko amin'ny zavatra tokony hampandrosoana Madagasikara, projet ngeza be. Zay tsy mpanolo saina zao fa zao ary tanora kely mbola tsy niaina ny zavatra niainan'ny filoha Rajoelina, fa raha resaka izao io de tsy ho tafa. De zao moa voasafidy re matoa Rajoelina hoe champion lay leader politique aty Afrika. De hoy zao hoe tsika vaoaka malagasy moa tsy mahafantatra inona ny critère nahatonga azy champion, tsy fantatsika zany. Idée de développement ve, resaka économie mitombo ve, tsy fantatra satria tsy tsapatsika vahoaka hoe tena miakatra hoe ny fari-piarian'ny malagasy raha tsy hitatsika zany, fa tsy fahafavidiny vahoaka malagasy no miakatra isan'andro. Reny ny zavatra hitatsika zay. Fa zao sao de mbereo africain namatsika reo no manadrihadro atsika mihitsy. Indao ry zalahy, jereo Madagasikara fa mahantra isan'andro. Nao tairo fa hoviditsika io filohan'ny zalahy fa ohatra ny ty mieboebo zay io, nao viditana nga io ataotsika champion. De vidiny zalahy de lany, de izy amizay dedaka mantsy hoe za champion. De zao hoe tsy fantatro na fanadrodrona mivoaka malagasy sy Andriamatoa filoha io maha champion azy io, tsy hainay ny tena critère ny safidianana azy, fa de mifona zay, tena mifona fa ty zavatra haiko tena mifona fa ty zavatra haiko le. Fa kosa zao hoe mangataka aminao zay Andriamatoa filoha mba hijerenao akaiky ny vahoaka malagasy, mba hijerenao projet à long terme ho ny vahoaka malagasy, fa tsy vitany androany fotsiny, tsy vitany vasitsinjo angeny fampandrosoana Madagasikara. Satria raha izara foana tsika, hividy foana de omena zareo reo, iny angeny lasa tay fa tsy misy fiarina. Marina fa mahavonjy androany iny fa tsy afaka hamonjy ny mandrakizay. Rapitso mila jerena ny rapitso. Raha so de samy ten'Andriamanitra.